fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9 ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9:30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay. dia tonga eo amin'ny fotoana izay efa mahazatra anao sy fotoana efa andrasanao eto amin'ity fahita lavitra ity sika amin'ity ora ity dia ny ahenonao sy anarahanao ny fandaharana zava-miafina hoentra ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiaina mandrakizay. Noho izany dia miarabanao izahay ary maniry hatrany ihany koa ny mba ahafantarantsika ireo famarinana rehetra araky ny nambaran'ny mpamonjy ao amin'ny jauna toko faefatra andreny fatelo amby roapolo manao hoe avy ny andro ary tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny famarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Raha mametraka fanontaniana amin'ny avo indrindra zany ianao hoe olona manahoana ny tadiavinao hivavaka aminao, ny valiny dia izay novakina tamintsika teo izay, olona tena hivavaka amin'ny famarinana tena iaina tanteraka ao anatin'izany fivavahana marina izany no olona tadiavin'ny avo indrindra. Ny zava-doza nefa dia izao, rehefa nazera teto ambonin'ny tany ilay dragona dia namitaka an'izao tontolo izao izy araky ny hitantsika amin'ny apokalipsy toko faharoa folo andeny fasivy manao hoe nazera ilay devoly sy satana ilay mianarana ela izay namitaka an'izao tontolo izao, nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Rehefa nazera teto ambonin'ny tany ilay dragona niaraka tamin'ny anjely niaraka taminy dia namitaka an'izao tontolo izao, ary lazaiko matetika hoe tsy ny olona tsy mivavaka sy ny tsy miasa saina amin'izany fivavahana izany no fitahana, zany hoe ireo olona tsy mivavaka zany tsy ho fitahana intsony fa efa very automatika ireny, fa ny olona mivavaka mihitsy no fitahan'ilay dragona sy ny anjeliny izay nazera teto ambonin'ny tany. Fanazavana ny fitaka izay nampidirilay dragona ao anatin'ny fivavahana mihitsy izao azavainay aminao izao ary zava-miafina no resahan'ny mpamonjy ao anatin'ny faminaniana avokoa ny zavatra rehetra resahana eto, ka ny toan'ny fanazavantsika dia ny tanjon'ny franc-maçon sy illuminati izay nametraka ny nouvel ordre mondial na ny lamina vaovao maneran-tany izay marianay hatrany fa efa 200 taona mahery zay no nipetrahan'izany fotodrafitrasa napetraka ny franc-maçon sy illuminati ametrahana ny fandaminana tokana maneran-tany izany, ka ny fandaminana tokana maneran-tany zay apetraka ny franc-maçon sy illuminati dia ametrahana izy ireo ny fanjakana tokana hitondra sy ife anapaka an'izao tontolo izao sy ametrahana izy ireo ny fivavahana tokana ho arahan'izao tontolo izao ary ametrahana izy ireo ny vola tokana ho ampiasain'izao tontolo izao ao anatin'izany ihany koa ny ametrahana izy ireo ny fampiasana ny teny iraisam-pirenena mba ahafahan'izao tontolo izao mifanerasera tsara sy mifandray tsara ao anatin'izany fitondram-panjakana tokana maneran-tany izany izay ao anatin'ny lamina vaovao maneran-tany. Fanazavana an'izany no azavainay ary voasoratra ao amin'ny apokalipsy toko fa 17 manomboka eo amin'ny andininy fa 12 sy ny 13 ka hatreny amin'ny andininy fa 17 izany zavatra voasoratra izany, zany hoe voasoratra ao zany ny momba ny franc-maçon sy illuminati sy ny firenena mikambana ary izany lamina vaovao maneran-tany izany, saingy hoy ny mpamonjy hoe
fanoarana no itenenako aminy mba hijery mandrakariva izy fa tsy ahita ary andre mandrakariva ihany fa tsy afantatra. Tamin'ny alalan'ny sary anohatra no noentin'ny mpamonjy nampita hafatra tamin'ny Jaona apôstôly rehefa niresaka tamin'ny Jaona makasika ny zavatra hitranga eto ambonin'ny tany izy. Kanefany rehefa naseho tamin'ny Jaona ireo zavatra ireo dia nandidy ny Jaona ny mpamonjy. Amin'ny Apokalipsy toko voalohany 10:20 manao hoe sorata ny zavatra hitanao dia zavatra hitanao ankehitriny sy ny zavatra mbola ho avy rahatrizay. Zany hoe ireo zavatra nasaina nosoratan'ny Jaona atao amin'ny boky Apokalipsy dia ny zavatra hitranga rehetra eto ambonin'ny tany. Ka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ao anatin'ny fahatanterahan'ny Apokalipsy toko 17 isika raha eo amin'ny lafiny sorodalana ao anatin'ny faminaniana zany no jerena. Io bokin'ny faminaniana io no sorodalana tsy maintsy izoran'izao tontolo izao ary tsy maintsy miatra sy tanteraka avokoa izay zavatra rehetra voalaza ao anatin'eo boky faminaniana eo. Ka ny resaka franc-maçon sy illuminati izay nametraka ny lamina vaovao maneran-tany dia voaresaka ao amin'ny Apokalipsy toko 17. Ao anatin'ilay fametrahana ny fivavahana tokana izay ao arahan'izao tontolo izao ny fanazavantsika tamin'iny herinandro lasa iny. Zany hoe tanjon'ny franc-maçon sy illuminati ao anatin'ny nouvel ordre mondial ny ametraka fivavahana tokana maneran-tany. Ary ao anatin'izany fivavahana tokana maneran-tany izany no ahafahany manatanteraka n'ilay fametahana marika eo amin'ny andron'ny olona sy eo amin'ny tanankavanan'ny olona. Ka io marika apetaka eo amin'ny andron'ny olona io dia ny anaran'ilay bibidy. Ny atao hoe anaran'ny bibidy dia anarana izay andolian'ilay fanjakana voatondro hoe bibidy. Fanjakana zany no antsoina hoe bibidy ao amin'ny boky faminaniana na any amin'ny Daniel eo, Daniel toko 7 ohatra, dia miresaka an'ireo biby 4 lehibe izay nipoitra avy amin'ny ranomasina dia manazava izy fa fanjakana ireo. Ato amin'ny Apokalipsy ihany koa rehefa misy resaka hoe bibidy dia fanjakana no tondron'izay sary anohatra izay. Ka ny atao hoe anaran'ny bibidy dia anarana andolian'ilay fanjakana, anarana ivavahany, anarana ampiasainy ao am-piangonana, anarana ampiasainy ao anaty hira fiderana. Izany no atao hoe anaran'ny bibidy. Ka rehefa miletika ao anatin'ny saitsika iny anarana iny dia misy marika zay eo amin'ny andrinao satria manondro ny ao anatin'ny saina ao izany andrina izany. Ary izany marika apetaka eo amin'ny andrina izany araka voalaza amin'ny Apokalipsy toko 17 dia ny anaran'ny bibidy. Andeha averiko vakina mihitsy ny Apokalipsy toko 17 andininy 14 sy 17 toy izao ny vaky ny teny. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe, na manan-karena na malahelo, na ny andevo na ny tsy andevo dia ampandraisy ny marika eo amin'ny andriny sy eo amin'ny taniny ankavanana mba tsy hisy azo ividina hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidy na ny isan'ny anarany. Ny atao hoe marika apetaka eo amin'ny andrin'ny olona rehetra sy eo amin'ny tanana ankavanan'ny olona rehetra. Ao anatin'izany olona rehetra zany ianao sy ny fianakavianao sy ny ankohonanao majinika ao atokantranao. Ary voasoratra eo mihitsy hoe na ny kely na ny lehibe, na manan-karena na malahelo, zany hoe ny sarangan'olona rehetra eto ambonin'ny tany dia ampandraisina an'io marika io. Tsy hoe ianao no te handray fa misy ny atao hoe sain-daliny satana izay mamitaka an'izao tontolo izao. Ka ny sain-daliny satana izay miasa ao anatin'ireo fitondram-panjakana sy ao anatin'ireo fanahy mamitaka ao anatin'ny mpitondra fivavahana, satria tafiditra miara-miasa amin'ny satana ihany koa mpitondra fivavahana ao amin'ny famitahana io. Ny sain-daliny satana no nahatonga ny olona ho lasa nandray an'ilay atao hoe marika dia ny anaran'ny bibidy, satria nampidiriny ao anatin'ny fivavahana io anaran'ny bibidy io. Ka ny olona tsy mahafantatra ny anaran'ny avo indrindra dia
efa voafitaka avy etrany satria mieritreritra ianao hoe anaran'ny avindrindra eo andoleanao sy ivavahanao io kanefa tsy izy fa anarany bibidia araka nyprofo rehetra efa noentina teto moa dia manamafy izahay fa ireo anarana rehetra ao anaty baiboly ireo izany atao hoe anarana namitahana zao tontolo zao izany. Ry zareo teo anivo finoana protestanta malagasy dia namoaka baiboly dika teny fanotsiana fahenina io aseho atsika io ny sasiteny atao pejy fahatelo ao amin'ny baiboly protestanta malagasy fanotsiana fahenina dia azavainy eto ambany eto zay zavatra lehibe ihany zany no asehoko aminao. Azavainy eto ambany eto hoe no hoe Jehova izay hita ao am'ireo fandika-teny rehetra teo aloha dia tsy notonon'ny jiosy izay tompony teny fa vokatry ny fahadosoana teo amin'ny famaky ny soratra hebreo ihany izany. Ambarany zareo ato anatin'ity sasiteny ato amin'ity pejy fahatelo ity ato amin'ny baiboly dika teny protestanta malagasy fanotsiana fahenina fa ny anarana hoe Jehova dia tsy notonon'ny jiosy izay tompony teny fa vokatry ny fahadosoana teo amin'ny famaky ny soratra hebreo ihany izany. Ary ato anatin'ity baiboly nivoaka farany navoaka amin'ny protestanta malagasy ity moa dia tsy nisy anarana Jehova intsony fa dia nosoloana hoe tompo eo amin'ny toerana rehetra tokony hisy ny anarana hoe Jehova. Zany hoe mazava be zany fa anarana diso ny hoe Jehova. Tsy ity baiboly dika teny protestanta malagasy fanotsiana fahenina ity ihany no manambarany zany fahadoson'ny anarana hoe Jehova izany fa ato amin'ity boky navoakany zareo eo anivon'ny finoana témoin de Jehova ity boky mitondra lohateny hoe ny fomba fanjoken-kevitra avy amin'ny soratra masina ity de ato amin'ny pejy 7:valopolo eto amin'ny tapany ambany eto de misy an'izao fanazavana omeny zao hoe ny anarana hoe Jehova raha lazaina tsotra ny hoe Jehova dia tsy misy ifanitsiny amin'ilay anarany avindrindra zay nampiasaina tao amin'ny teny hebreo. Raha lazaina tsotra ny hoe Jehova zany hoe raha tsorina zany ny anarana hoe Jehova de tsy misy ifandraisana, tsy misy ifanitsiny ihany koa amin'ilay anarany avindrindra izay nampiasaina tao amin'ny teny hebreo. Ny anarany avindrindra ry havana mijery an'ity fandarina ity ao atokantrano ao dia tamin'ny teny hebreo no nanoratany mpaminany an'izany anarany avindrindra izany tao anatin'ny testameta taloha sy nanoratany apôstôly tao anatin'ny testameta vaovao. Zany hoe amin'ny taretsoratra hebreo sy endritsoratra hebreo sy amin'ny fomba fiteny hebreo ny anarany avindrindra. Ary ny baiboly nosoratan'ny mpaminany sy nosoratan'ny apôstôly ihany koa dia tamin'ny teny hebreo no nanoratany azy tany ampiandohana. Porofony zany raha vao manokatra ny baibolyntsika isika de mahita lohateny any pejy voalohany any hoe ny soratra masina izay nadika avy tamin'ny teny hebreo sy ny grika. Ny original ny soratanany mpaminany tany ampiandohana dia teny hebreo ary ny anarany avindrindra tao amin'ny soratanany mpaminany sy ny vavahan'ny sy ny vavahan'ny jiosy sy ny hebreo dia anarana amin'ny teny hebreo fa tsy misy ifandraisany amin'izany Jehova na amin'izany Andriamanitra na amin'izany Jesosy Kristy izany tsy misy ifandraisany amin'izany ny anaran'ilay namorona zao tontolo zao sy ny anaran'ilay zanany izay tonga teto ambonin'ny tany. Ary manam-porofo an'izany anarany avindrindra amin'ny teny hebreo izany ity navoakan'ny ry zareo amin'ny finoana romanina, zany hoe ny finoana romanina indray zany namoaka n'ity boky ity dia io boky hitantsika eo amin'ny écran io hoe ny tantara famonjena ao amin'ny testameta taloha. Izay no lohateny eo amin'ny foniny boky de misy ny logo ny Masindapôly, librairie Masindapôly io dia eo amin'natin'io cadre io asehony amin'ny alalan'ny soratra eo ny anaran'ny avindrindra taretsoratra hebreo re hitantsika ireo de misy an'io fanazavana omeny io eo ambany hoe ny anarany ave aseho amin'ny taretsoratra hebreo tranainy eo ambony io ary amin'ny taretsoratra atao hoe kadrata efajoro fampiasa nandritra ny taonjato maromaro talohan'ny mpamonjy io ambany
ireo taretsoratra roa ireo a izay antsoina hoe hébreu tranainy sy hébreu moderna na ihany ko hoe hébreu arkaika sy hébreu aramaika de ireo a no nanoratany mpaminany ny testameta taloha sy nanoratany apôstôly ny testameta vaovao ary io asehony io ihany ko ny anaran'ny avondrindra ary tena marina io anarana soratany eo io a marina ihany ko ny fanazavany hoe io ny anaran'ny avondrindra de azavaina eto amin'ny ilany akavy eto hoe zavatra ronona narahan'ny avondrindra Moizy voalohany ny rany izy ilaza amin'ny israelita ny famonjena nataon'ny avondrindra, faharoa ny rany izy andidy ny faraona amin'ny anaran'ny avondrindra amela ny vahoaka israelita andeha malalaka, zany hoe io anaran'ny avondrindra io zany a no nitenenan'ny Mose sy Arona tao amin'ny farao rehefa niteny izy fa tsy izany Jehova na izany Andriamanitra izany fa io anarana seho atsika io de amafisiny eo ambany hoe tamin'izany no nanambaran'ny avondrindra lay anarany zay azy manokana ilay nahafantarana zanak'Israely azy de tsy inona fa Yahvé izay teny hébreu midika hoe ilay misy. Ny anaran'ny avondrindra de teny hébreu fa ny dikany amin'ny teny malagasy raha dika zany ny hevitry lay anarana amin'ny teny hébreu de hoe ilay misy. Ny anarana hoe Yahvé ihany koa de mbola avy amin'ny dika teny latina fa ry zareo amin'ny finoana romanina moa mampiasa ny fanolona hoe Yahvé, fa ny tena tiana ho azavaina zany de izao hoe manaiky ry zareo avy eo anivon'io finoana lehibe sy matanjaka io fa io amin'ny taretsoratra hébreu io ny anaran'ny avondrindra ary amin'ny teny hébreu izy io manaiky an'izany zareo saingy mampalahelo anay de izao hoe fa naninona raha nampafantarina ny olona rehetra izay tena mandany vola amin'ny fivavahana sy tena mandany andro amin'ny fivavahana io anaran'ny avondrindra io, fa maninona raha io no nampianarin'ireo mpitondra fivavahana rehetra tao amin'ny fiangonana lehibe io, fa maninona raha nampafantarina hoe zany Jehova izany de diso fa tsy tokony ho ampiasaina. Ianao ne zany avelany manonona anarana diso efa fantatry zao fa diso de mbola ampiasaina ihany, ka manahoana moa raha ny anaranao io no diso raha atao hoe andeaka volany amin'ny banky ianao de diso ny anarana soratanao ao. Misy ny atao hoe anaran'ny Biblia izay namitahana an'izao tontolo zao tapitra ny fandaharana androany rapitsindray manohy ny makasika ny tanjon'ny franc-maçon sy illuminati ary manazava ny anaran'ny Biblia izay apetraky ry zareo sy ampiasaindry zareo ary ho apetany eo amin'ny andro ny olona rehetra eran'izao tontolo zao. Mametraka mandrapitafa ho amin'ny eram-pitso indray. Fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany. Ny anaran'ny Biblia izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavaviny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy 9. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30 minitra. Tompon'andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay.